Fary miaraba antsika tsy ariariavindray satria izao alatsinainy maraina fa 7 volana aprily izao tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Andirantsika amin'izany anefa dia vavaka isika. Eto Andriamanitra aho velom-pisaoranao izay nefa anay mbola mandray ny teninao n'ity maraina ity. Amelany ilokay mamandrafo aminay mangataka aminao mba hiasa anivonay tsy ariariaveto mba ahafahanay mandray ny fahamarinana avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Rehefa mofinaina antsika androany dia manao hoe rananao fahadisoana matokia. Nalaina amin'ny salamo fa 2:25 sy ny 9 manao hoe miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko fa izy no antenaiko, izy tokoa ny vatolampiko sy famonjenay dia fiarovana avo ahy ka tsy mba angozozo aho. Amen. Nomena ny tsirairay avy amintsika ny tombontsoa azo refesina dia ny ho zanak'Andriamanitra. Samy mpanota avokoa tsika reto nefa manana mpamonjy afaka manaisotra ny fahotantsika satria tsy misy ota ao aminy. Samy manana olana maro atrehantsika, manana zavatsarotra maro izay tsy maintsy vana ihany koa, nefa manana mpanampy-tsotoa isika izay vonin-kiainy ny fangatantsika am-pifaliana tahaka ny ainy ny fangatan'ireo izay nanantona azy fony izy teto tany. Nanao fahadisoana ve ianao? Aza vela kivanao zany. Manatona ny Jesosy mangataha famelana aminy ary inoy fa hanao an'izany izy. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manateo antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Rehefa manindry mafy ianao ny fahakiviana dia vakio izao andalan-tsoratra masina izao manao hoe ny lalina miantso ny lalina noho ny firojoan'ny rianao. Ny onjanao rehetra sy ny alondranonao efa nanafitra. Jehovah andidy ny famindram-po noho ny andro ary ho amiko noho ny alina ny fiirana azy dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izao amin'Andriamanitra vatolampy, nahoana no nanadino ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ary nahoana no mitoloko ato anatoko ianao? Manantena n'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Salamo 2:7, 7 sy ny 1:10. Ihany koa ny salamo 1:7 manao hoe Andriamanitra no aro sy hery antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirojohatra sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Fa izany no Andriamanitra, dia Andriamanitsika mandrakizay tory, izy no hitarika antsika na dia hatramin'ny fahafatesana aza. Engany mba ho izany tokoa no ventokira sy ny fahononam-po izay andanantsika mandrakariva hatrehana ny ady rehetra matokia fa eo mandrakarivo Kristy ary manome ny fandresena ho antsika tokoa izy. Amen. Vavaka isika. Sotroanao izay iray tsara indrindra noho ny amin'ny teny mitondra fahatokiana izay avy aminao. Mangataka aminao izay mba hampitomboanao hatrany finoana ianao ka tsy salasalanay ny amin'ny fitarianao fa hitoetra ho mahatoky aminao tokoa na izay. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro